itoy ve ny fitrandrahana arenakibony tany ao amin'ny faritra atsimo andrefana atao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao. Io no fanontaniana isan'ny lehibe ankoatra ny resaka keresin'ny tsapiky raha iresaka momba ny toliara. Ny zavatra fantatra aloha, nisy ny fiaonana teo amin'ny Prime Ministre Malagasy Mamtina Rajao sy ny sekretera-panjakana lefitra Amerikanina ny resahana momba ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta, ny fahavononan'ny Etazonia ampivelatra ny fifandraisana ara-barotra sy eo amin'ny fampiasam-bola. Voakasika izany ny arenakibony tany, terahany varamada araka ny fampitam-baovao. Fanatsarana ny fiara-miasa amin'ny hoavy no lahadiniky ny rotonta, ny famoronana asa sy fotodrafitrasa pampandrosoana. Eo ny fanirin'ny Amerikanina ampiodina ny varamada fa manao ahoana ny fahavononana, ny fahasahiana, ny finiavana ny fitondrana fanavaozana. Anaiky ve ka anome ireo fahazon-dalana samihafa takiana ahafahana mampiodina ny orinasa sy mitrandraka. Amin'izay fotoana ilaza fa hoe oharina tamin'ny fitondrana Rajoelina dia ireto ny teboka no hatsaraina tamin'io fitrandrana io ao anatin'izao fanavaozana izao. Atao an'izao ny rano, atao an'izatsy ny alaonko, atao an'izaroa ny faritra arovana. Isitraka an'izao ireo mponina voakasika mivantana sy ankolaky ny tetikasa, tsy misy kolikoly intsony, hoenona ny entaentam-bahoaka, hojerena ny fotodrafitrasa toy ny sekoly, hôpitaly, lalana sy ny sisa. Izao miliara no atokan'ny orinasa varamada ho fampandrosoana ny firenena, etsetra. Fanontaniana andrasam-balany daholo zany, ary valiny ofisialy sy mazava amin'ny anaran'ny mangarahara. Misy mantsy ilay fomba fiteny hoe manan-karena i Madagasikara, fa tsy hareny reo raha tsy trandrahana. Fa ny fitrandrahana azy atao manara-dalàna, mifanaraka amin'ny fikajiana ny tontolo iainana, manaja ny zon'olombelona sy ny sisa, ka ho trandrahana ary sady tsy ho trandrahana. Eo zay, ary inona fa ho voavaly amin'ity herinandro ity izay fanontaniana izay satria antenainy rehetra fa isy ny tatitra ho ataon'ny Prime Ministre aorian'izao diany any Etazonia izao. Eo am-piandrasana izany, na tsy nisy aza ny serasera be nanakoakony amin'ny hoe bazy toliara ny ova na lasa varamada, na hoe samihafa mihitsy ireo, na hoe iray ihany ireo. Ny taty amin'ny ankolafy manohitra io fitrandrahana io, tsy nangina, ary ny teny foana na tamin'ny andron'ny Rajoelina tao anatin'izao fitondrana izao. Fa tsy manaiky, tsy ekena, tsy ary tsy raha ny fitrandrahana ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Dia eo isika izao, misy eroa aloha izany eto amin'ny firenena, ao no manohitra noho ny antony maro, ao no manaiky noho ny antony maro samihafa ihany koa. Dia aiza ho aiza raha fanjakana eo anatrehan'izany. Iza no maronisa, ny momba sa ny mpanohatra, iza no manana hevitra mitombina, iza no manana ny marina, iza no manana ny rariny ary manahoana ny lalàna. Ny ara-manaiky aloha, efa tany amin'ny taona 17 tany, farafahakeliny no efa nisy nanohitra ity tetikasa ity, ary isany ianao manjera nanaraka akaiky izany ny Kolo TV FM. Tamin'izany no efa nisy fampiasan-kery, fampiasana mpitandro filaminana, nandravana ireo izay manohitra ny tetikasa. Tamin'ny fitondrana Rajaonarymampianina izany, fa iny arahana itiny ihany koa tamin'ny fitondrana Rajoelina, ireny ankafina tany anala ireny, fifanenjehana tany anaty torapasika, ankisambosambotra sy fampiasana vatan-dehilahy ireny, niaza ireo mpanohitra ity tetikasa ity. Taloha zany, izay nanome ny fahazahon-dalana ny fitondrana tamin'ireny, fa asa amin'izao fitondrany ny kolonely Mikael Randrianirina izao ny momba ity fitrandrahana ity. Ny fantatra aloha, nisy solombavim-bahoaka nanohitra io fitrandrahana io tamin'ny fitondrana Rajaonarymampianina, fa lasa nanaiky indray rehefa fitondrana Rajoelina. Dia nisy koa nanohitra ny hitrandrahana an'io tamin'ny fitondrana Rajoelina, fa asa anao ahoana ireny olon'ireny amin'izao fitondrana fanavaozana izao. Fanontaniana daholo zany, ary ho fantatra tsy ho ela ny valiny fa aleo aloha ny malagasy ho tony sy hiandry izay vaovao ofisialy avy amin'ny fanjakana, fa tsy hikoropaka eo am-piandrasana izany na anaiky ho veriverezana amina faneho-kevitra samihafa. Bonjour, ça va Thierry? Ça a été ta journée? En fait, tu vois, on aura une réunion aujourd'hui et puis tiens-toi prêt parce que on a beaucoup de thèmes à discuter. Hein? Mba miafinafina koa le Thierry ity. Mais t'as mal dormi peut-être? Natory tsara mihitsy aho fa zaho hoe mankaleo any oeraoeranao. Takantsy hoe tsy mazava ve zany le resaka raha tsy asiana teny vahiny keloatra zany. Sa tsy mitombona mihitsy ny sainao raha tsy hoe afangarongaro keloatra n'izany teny vahiny sy malagasy. Efa fahazarana re Thierry Tsy. Ambony io ny teny razanao hoe aza ivaivaina na atakalony ny hafa. Amboary ny toe-tsaina fa malagasy mahaleo teny isika. Mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ihany koa dia mazava zany.
raha ohatra ka mijery le mikasika ny satria nitondra fanazavana ny mpitahiry ny tombokasiny fanjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo tamin'Omaly rehefa avy niatrika ny fandanian'ny solombavam-bahoaka ilay lalàna mikasika an'ilay ataontsika hoe enrôlement biométrique zany am'le fanaovana fisoratana anarana amin'ny resaka état civil io sy ny sisa resaka biométrique zany dia nararotiny mpanao gazety moa ny fahitana azy tena Tsimbazaza satria lany somatsara moa zany mikasika an'io lalàna io tao anatin'le fiovoriana tsy ara-potoana zany dia tondra fanazavana izy mikasika an'leo raharaha manodidina ndreny hoe fikasana ifofony ain'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny fikonokononana resaka fanonganam-panjakana sy ny sisa dia nitondra fanazavana izy nisy ny tena nahaliana moa ary ny tena randrasana dia ny fanazavana mikasika ny raharaha colonel Patrick Rakotomamonjy sy ireo tanora amin'le hoe Jean Z zay mbola misy voatana amin'izao fotoan'izao anaovana famitorana dia satria nisy ataontsika hoe fiparitahana vaovao teny amin'ny nisy rente zany publication tamin'ny Facebook milaza fa voaheloka aponja higadra 20 taona tranomaizina ny colonel Patrick Rakotomamonjy dia nandiso an'izay vaovao zay aloha ny ministry ny fitsarana Ramatoa Erinaivo Fanirisoa fa dia mbola ao anatiny ataontsika hoe fanadihadiana mikasika an'izany mbola tsisy didy mivoaka mikasika an'iny raharaha iny fa misy raharaha eo amin'ny 3 eo zany farafahakeliny no dossier moa zany mahakasika an'ity docteur colonel ity dia eo zany le mikasika an'le hoe fifofona aina eo ny resaka fitazomana basy amin'le hoe sy ny resaka hoe mety ho fanonganam-panjakana dia eo ihany koa ny raharaha zany ao anatina hoe fikambanana zay fikambanana jiola zany raha ohatra ka zay no mahadika azy dia namepetra fotsiny fa raha ireo zany ny voatondrantondra ny lalàna famaizana dia mety isazy 10 taona ka hatramin'ny ataontsika asa terivozana mandra-pahafaty zany ny mety sazy miandrin'izany olona izany fa io moa zany dia ny fitsarana ny tompony teny farany mikasika an'io satria mbola anatin'ny fanadihadiana somary nanaitra kely ihany koa moa zany le izy satria raha ny fomba ny fampitezana hatramin'izay dia hoe raha ny raharaha mbola mandeha ao anatin'ny famitorana ny anivony na ny amin'ny pitsirika fandikan-dalàna OPJ zany ny officier de police judiciaire ny teny fanalavana zany hoe ny polisy na gendarme dia mbola tokony hijanona ao tsambaratelo zany fa nefa moa zany efa nanome ataontsika hoe apaham-baovao ihany zany ny Ramatoa Minisitra mikasika ny raharaha indrindra fa mahakasika an'ireo GNZ ny amin'ny hoe narahatra nisy erisetra dia nandiso nanamafy an'ireo favoalazany teo nivony mpitandro ny filamina moa indrindra fa ny polisy pirenena tamin'ny alalan'ny tale général ny contrôleur général de police Tsaramonina ny amin'ny hoe tsisy fikasihan-tanana ary fary dia voaja avokoa ny ataontsika hoe amin'ny mahaolona nireo ataontsika tanora zay anaovana fanadihadiana fa mitorana amin'izao fotoan'izao nanamafina zany Ramatoa Fanirisoa Erinaivo ministry ny fitsarana tahiry ny tombokasem-panjakana tamin'ny Omaly ary tamin'ireo ataontsika hoe efatra enina zay voasambotra dia efa nisy navoaka ary raha nisy naratra dia hoe talohan'ny ohatran'ny hoe resaka fianjarana tamin'izy nandositra rehefa ho samborona naparatra ny ray tamin'ireo zay atao fanadihadiana fa tsy tao anatin'ny fanadihadiana azy akory na hoe erisetra ny tao anatin'ny fanadihadiana azy no naparatra ny zany tanora izany ary hoe fa voarakitra ao anatin'ny fitanana tsoratra momba azy ireo zany io ihany koa nisan'ny voaresaka moa mikasika ny lay tanora lahy zay isan'ny ataontsika hoe hita matetika tena mitambazotra tserasera amin'ny fanehoan-kevitra sy tena ikianja tamin'le farany teo ny hoe rizozany dia laza ny ministra zany fa dia hita tao anatin'ny fifaneraserany tamin'ny alalan'ny findayany zany reo fifandraisany tamin'ny colonel Tetsialoha io tao amin'ny vaza ihany koa ary tao anatin'ireo tsika hoe olona maromaro zay efa nisy any amponja amin'izao fotoan'izao ny tao anatin'ny findayany zany ary zay no anisan'ny mbola hitazomana anoizana ny famitona sy fanadihadiana azy satria mbola mihitatra moa zany ny raharaha amin'ny izao fotoana izao zany hoe fa somary
ny ohatra kely ihany zany aloha raha ny fahitana azy satria misy le hoe secret de l'instruction kanefa moa zany efa mba isindany aiasy resaka hoe resabe mandeha am'izao fotoana zao zany sy ny mety hoe fitakina ihany koa hoe avoay tsisy fepetra ireo tanora ireo dia ohatran'ny efa ohatran'ny hoe coupe court moa zany ozy ny teny vazaha hoe na place an'ireny olona reny zany mila manafaharetana izy fa de mbola ao anatin'ny famitorana ary tsy maintsy atolotra ny fitsarana zany mazava loatra reny olona rehetrarehetra ireny ankoatran'ny efa lasany amponja de hoit eo zany ho arahana akaiky eo ny fivoaran'izany rehetrarehetra izany de tsika hely anetsy moa zany mandeha hatrany ny karazana faneho-kevitra maro samihafa manoloana ny ataontsika hoe ao anatin'ny zotrany ty resaka fanavozana ity dia betsaka ihany koa ny faneho-kevitra hafa faneho-kevitra fantelino ataontsika hoe hevitra fantelino raisina angamba ritaina kely asitsika fain kely fotsiny somary toe-karena kokoa nefa toe-karena resa-pirenena le izy eo ataontsika aloha hevitra fantelo somary fofo ihany moa zany satria manomboka miverina indray koa zany lay raharaha sy ny faneho-kevitra manodidina an'le hoe base Juliard zao moa zany efa lasa hoe tetikaso hoe varamada ny zavatra nisy dia nisy faneho-kevitra ataon'ny olona manohitra io tetikasany Juliard io ary nanararoatra ny havoriana ny olona maro sy ny fahatongavan'ny foloan'ny fanavozana ny Republika tany Juliard izy ireo lanja banderole na sora-baventy manohitra ny fanatanterahana zany tetikasa zany ary ihany koa misy koa le hoe amerenana ny tany amin'ireo zay nanamaity milala izany androan'ny fahatra Bamangoko iny zany dia raha izay iny zany nitranga tamin'ny zoma lasa teo tany Juliard de tetsikilany ihany koa nefany nisy ny dian'ny prime ministre lehibe ny gouvernement zany miaraka amin'ny ministre ny vola sy ny fitanam-bola ihany koa zay namitahiraka tany andafy tany États-Unis tany Washington mazava loatra nisy moa zany dinika ny rahana tamin'ireo mpiara-miomonanto karabola mahazatra na ny institution de Bretton Woods ny FMI tahirim-bola resa-pirenena marimarina kokoa mikasika an'le hoe fiaraha-miasa zany sy ny fepetra maro samihafa ao arahana ao anatin'ny resaka fisitrahana famatsim-bola sy ny toana ara-bola avy amin'ireny fa toanelan'elan'izay ihany koa dia nisy voaresaka ny mikasika ny tetikasa varamadana ny base Juliard teo aloha tamin'ireo tompona ndraikitra amin'izany orinasa zany satria amerikanina moa zany zao no misahana ny tetikasa io mandray tanana an'izy io tamin'ny prime ministre nisy fiaonan'ny tompona ndraikitra ambony ao anatin'izany varamada zany tany États-Unis de voaresaka teo ny amin'io amin'ny jerena zay mety hoe tombotsoany andany sy ny akilany dia taty Madagasikara dia anisan'ny nanio hevitra ary niverina amikery ihany mihitsy koa anisan'izany zany mpanolotsaina manokany filohan'ny fanavozana ny Republika nga Eliara be vahiny amin'ny hoe tsy miova ny position an'ny izy ireo sy ny vovonana kafim zay tarihiny ny amin'ny hoe manohitra amikery ny fanatanterahana zany tetikasa varamada izany dia naneo ny heviny ihany koa ny filohan'ny anteny mera pirenena ny sady solomba vamoaka voafidy tao Juliard voalohany nde matoa sy teny renena solony aiko fa de tsy miova ihany koa ny heviny mikasika an'io fa de manohitra tanteraka ny anatanterahana zany tetikasa zany ny antony maromaro zany amin'ny lafiny tontolo iainana amin'ny resaka rano resaka fahasalamana ny tany sainy avokoa moa ao anatina ranty zay hitany anivon'ny Facebook amin'izao fotoana zao de mbola raharaha ihany koa zany hita moa zany rehefa tafaverina tia Madagasikara ny prime ministre lehibe ny gouvernement raha ohatra ka hitondra fanazavana misimisy kokoa ny amin'ny hoe miroso sa tsy miroso satria raha mifandehany zany amin'izao fotoana zao dia mandeha tsy moramora amin'ny firosoana ihany ny resaka zany tetikasa zany fa hita eo moa zany ny tompona ndraikitra voalohany voakasika an'izany na eo ministère-ny arena kibony tany na ihany koa ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny amin'izay antonantony zany sy ny amin'ny hoe ho avy ny fifandraisana amin'ny zareo amerikanina zany manoloana ty tetikasa varamada ity anaraka dokotsika de horaisina ny antso de toizana ny fandarana salame salame nanao eny ary rabanao chocolat rabatsika rehetra ny pahary tombonandro no ny famindrapony fa tsy nonona totsy ray segondra tsy voavidy vola tsy misy mahafantatra ny revaveo limite ny fisaina aty de momba ny litola paty ny hevitra moa terabaty
betsaka izay resaka nandeha sy tratra sy ny ana fa mamindra-panontaniana ny olona hoe inona ny atony ary eto amintsika lery angamba no misy fa izao ny atony ry mpiray tanin-drazana. Io le pahary io zany tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mpanjaka ny an-danitra sy dia tany tsy misy ambony, tsy misy ambony no izy, tsy misy manana fahefana ambony no izy, tsy io afaka mamisy zavatra tsy misy izy ary afaka manafoana zavatra misy. Ny taolapaty dia avelany hitsanga, afaka sakanana io fa avelany hitsanga, manana hevitra ivelana tsika izy dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Amintsika ilay hoe loza fa dia efa no lafiny tsara. Tsika malagasy raha hoe ifampitena amin'ity resaka hoe aza indrindra fa tsika kristianina sady milaza kristianina ny vola le mamaty indray tsy maniny. Raha ohatra ny tamin'ny jaonina moa izy le teny rehefa maty aho dia alay vao ty taolapatiko, taolam-baniko mbola velona izy nanapaka an'izy. Fa itsika tena mantany vola fotoana amaty. Ary misy fotoana antsika miresaka maty rehefa le maty ao fa solona ny akanjonao kristianina ao fa ananiny ianao. Dia le raha ianao no miresaka amin'ny olona dia mampiady le izy fa rehefa mitsanga tsy ino le olona raha tsy mahita. Irena fa hitaka tsara mpangalatra taolapaty eny amin'ny vata eny amin'ny toerapako na ahitana ny taolapaty. Ie dia mifanohiny amin'izany tsy tena anatin'ny sujet atsika moa le izy fa tafaresaka teo no amin'ny lafiny resaka hoe tsy fandriam-pahalemana izay misy amin'izao fotoan'izao. Ie misy antso vonona ao ambadika eo ry taina kely dia eo ampidirintsika izy miaraba ary. Allô? Miaraba tompoko. Salama antsika ao. Ie misy resaka anankiroa teo momba ny tanan-dehibe. Ohatrany tsy dia misy akony loatra ny ankaray momba ny Antananarivo, renivohitra. Ny ankaray momba ny Toamasina. Sao dia mba tonga koa izao ny fotoana ametrahana ny ady-hevitra momba ny fitondrana an'ireny tanan-dehibe ireny. Raisiko aloha ilay resaka hoe taloha rehefa misy fahabangany ny olona voafidy hitondra ny tanan-dehibe ny maire ohatra, dia olona manana ny fahaizana sy ny fahalalana hampandeha tsara ny iny faritra mitantsy ny firenena iny atao hoe commune no asaina mitondra vonjamaika satria izay apetiny raharaha am-bahoaka no atao, dia administrateur civil zany. So dia tonga ny fotoana ifampidiniana sy iko anantondraiky momba an'izany satria lasa kipaipaika sy tetika politika nanomboka teo amin'ny Rajoelina le nalana amin'ny hoe administrateur civil tsy misy tsony zany fa namarinanao iza no ampitondraina an'ilay tanàna fa dia paipaika politika fotsiny dia ireny hitantsika ireny. Izay anankiray momba ny Antananarivo. Ny faharoa momba ny Antananarivo renivohitra ihany. So dia tonga koa ny fotoana amin'izao fotoanan'ireo-pirenena ho avy izao. Antananarivo renivohitra raha amin'ny fotoana sasany ao anatin'ny 4 ora tafakatra any amin'ny 3 tapitrisa ny olona mifamoivoy eto. Ary ny arrondissement tsirairay avy eto manoatra lavitra noho ny distrika lehibe any amin'ny manodidina any amin'ny faritany samihafa any. So dia tonga fotoana mba hanaovana ihany koa ny décentralisation eto, izany hoe apareka amin'ireo boriboritany eninareo atao commune nareo. Misy fotoana nanolotra-hevitra an'izany ihany dia avy ny sasany dia tonga dia hoe efa hita amin'ny faholasanay ny commune dia avy nopotikotehana indray ny tanàna. Aza jerena ohatra ny amin'ny tetikana toko ohatr'izay sy fampanjakazakana toko ohatr'izay fa le apetiny raharaham-bahoaka. Indraindray manko aty amin'ny afovoan'ny tanàna misy ny hôtel de ville aty amin'ny renty sy tsara tarehy mihitsy. Fa makaria Soave Masoandro ianao na makaria Amorony amin'ny Ambohimanarina ary ianao na makaria dia tena ohatran'le ambanivohitra mbola tsy hita tableau reka. So dia mba tsara ihany koa dinihana, za tsy manao tsy maintsy atao fa dinihana ny atonga andreny mba ho commune ihany koa. Ambohimanarina taloha efa commune, nanana izy tamin'izany tany amin'ny année 60, nanana pompier izy, nanana ambulance izy, nanana iny.
farany a momba ny Tomasina, le tanàn-dehibe foana ho ty resahako ty. So de tsara ny fotoana eritreretana an'ireny tanàna zay voadona ny cyclone foana isaky ny mandeha reny. Za tsy manao hoe tsy ilaina akory ny manao antony inona moa ty Miami tony, ny fanamboarana ny moron-dranomasina. Takizay zao moron-dava sy ny sisin-dranomasina tena ilana resaka lehibe mihitsy satria mikiky tsikelikely mataty anatin'ny tanàna. So dia any tokony hitodian'ny fitondram-panjakana mialohan'ny zavatra hafa rehetra. Dia momba le cyclone so dia any amin'ny hoe fanamorana ny ananganan'ny olona toetrano misy toromarika tena hoe ty toetrano mahasedra cyclone, fa tsy hanao sorbatony lay jamba foana zao tsika ka isaky mivony cyclone vao hoe ahoana fanampiana ny Tomasina, isaky mivony cyclone vao hoe ahoana fanampiana ny Tomasina. Zay ngamba ny ohatra misesisesy loatra le zavatra andresako, fa raha fitinina dia Antananarivo renivohitra sy ny tanàn-dehibe rehetra mba administrateur civil. So dia zay ny tsara misolo ny mpitondra voafidy raha misy ny problème. Faharoa Antananarivo renivohitra dia tsara ny fampidinina sy anaovana fikonan-doha hoe atao commune reo boriboritany enina reo. Dia momba ny Tomasina sy ny faritra rehetra zay ohatran'ny tandotamondoza foana zao avy amin'ny ranomasina na avy amin'ny cyclone. So dia ny anjaran'ny fanjakana foibe dia ny manamboatra ny moron-dranomasina raha izay ary manome toromarika sy indrindrindrindra manampy amin'ny azahoan'ny mponina manao tao-trano mahatohatra cyclone. Lava dia lava fa mialatsiny amin'ny zay efa niandro telefona. Eny ary ie misaotra betsaka anao anatin'izay ataontsika hoe faneho-kevitra izay anaraka dokam-barotra kely indray aloha tsika dia miverina manao ny fandaranao reny izay.